Salama daholo andondray raha hiresaka ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay misy etsy tato ato zay. Fa ity tranga anankiray ity dia tranga hafahafa kely ny fisehoany tsy fandriam-pahalemana tamin'iny faritra atsimony Nosy iny, izay olona fito avy any amin'ny distrikan'ny Morombe no fantatra fa nikasa hivarotra olona, izay tranga niseho tamin'ny 9 ary faha 12 septambra 2024 lasa teo iny. Noho ny angom-baovao azon'ny zandary amin'olona tsara sitrapo no nahafantarana fa nisy zazalahy kely roa lahy izay manodidina ny 12 taona eo no saika atao entam-barotra tamin'izany. Izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampy-andrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mialoha ny resantsika ny pitsopitso ny mahakasika an'izay zazalahy kely anankiroa naika atao entam-barotra izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra mahakasika ny asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana izay nisesisesy tato ato izay. Asandahalo tsy mety voafehy no mampihorohoro ny vahoaka no sady manimba ny fiharina. Manana ny mahizy azy eo amin'ny fiarahamonina malagasy sy ny omby. Sokajiana ho marika ny harena indrindra fa any amin'ny faritra atsimo sy ny faritry avaratry ny Nosy iny. Araky ny mahamaro ny omby ananana no mahabe voninahitra ny olona na fianakaviana iray ka hanajany ny fiarahamonina azy. Nivadika ho nofo ratsy anefa ny fananana omby maro satria manao ny ataony amin'ny halatr'omby ny dahalo. Ny fananana very ny asa fiarina tsy araka ny tokony ho izy intsony. Ny tena lasa hilikiliky ny fiarahamonina. Manodidina ny 4 alina isan-taona ny omby very noho ny asandahalo raha ho an'i Madagasikara, ary tsy vitan'izany fa mbola midaroka sy mamono olona ary mangalatra ny fananana ihany koa ireo dahalo. Dahalo tsy ampy-taona nisy fotoana tanàna iray any Atsimony Nosy, omby 700 no indray nangalariny dahalo. Tsy nisy tafaverina na iray aza. Zaza tsy ampy-taona 14, 15, 17 taona no voasambotra fa hoe dahalo. Misy ody gasy foana tratra miaraka amin'ny dahalo, ka raha ny fanazavan'ny ireo efa mahalala azy dia ody bala, ody mampanjavona ary ody harerahana no iambozonany ireo dahalo. Misy ny mpandelanelana sy ny mpanera izay mividy ny omby angalarinay hoy ny dahalo iray, ary miafy izahay monina anaty ala tsy dia misakafo tsara ka voatery mangalatra mba hivelomana. Miaramila manodidina ny arivo ireo miaramila miparitaka manerana ny Nosy manenjika sy misambotra miady amin'ny asandahalo no sady mamerina ny fandriam-pahalemana any amin'ireo tanàna voatafika. Tranga misy indraindray ny hoe tsy azo ara-potoana ny vola tamin'ny karama hanika miteraka fahasosorana ho an'ireo miaramila izany. Misy ponina ihany koa anefa mitaraina fa misetrasetra sy manampatra fahefana ireo miaramila sasany izay manenjika dahalo. Hanika ny miaramila indray no mampitsoaka ny ponina amin'ny faritra sasany. Izany rehetra izany dia loharanom-baovao izay nosotomina tamin'ny fanadihadiana navoaka ny documentaire anankiray avy any Atsimony Nosy any. Mba halasa saina ihany satria tanora izay mbola tsy ampy-taona nefa dia efa misehatra amin'izay fanaovana ny asandahalo izay. Izany dia nohony fijaliana sy ny fahasahiranana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy no mahatonga an'izany rehetra izany. Eo ihany koa ny tsy fahazotony tanora hiditra an-tsekoly intsony fa avy hatrany dia miditra amin'izay resaky ny tady vola sy ny tariny izay noho ny tsy fahavitan'ny ray aman-dreny no antony mahatonga an'izany rehetra izany avokoa. Etsy ankilan'izay mahalasa saina ihany koa ny amin'ny hoe misy mpanera izay mpandray dia midika izany fa misy ireo izay manadio taratasin'ny ireo omby izay avy nangalarina
mba hahatonga an'ireo omby ireo hafaka amidy eny amin'ny tsenam-barotra. Ka misy araka izany ireo izay azo lazaina hoe gros poisson amin'ity resaka asan-jiolahy ity, fa ireo tanora ireo dia irakiraka fotsiny ihany, fa ny tena dahalo ambony latabatra tsy mbola voasambotra mihitsy mandraky tiny androany. Ka sarotra ny hamongorana an'izay asan-dahalo zay raha toa ka ireo zay tena dahalo ambony latabatra no tsy voafongotra hatramin'ny fakany, satria tsy maintsy ho izy foana ireo zay mpaniraka an'ireo zay jiolahy manatanteraka an'izay asa ratsy amin'ny resaka fangalaran'omby izay. Mbola ao anatin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay hatrany, ny tranga niseho tany amin'ny distrikan'ny Morombe iny tamin'ny faha 7 septambra 2024 teo. Fantatra fa olona 7 avy any amin'ny distrikan'ny Morombe no nikasa hivarotra olona, izay tranga tsy mbola fahita firy moa ity tranga niseho tany Morombe ity. Noho ny angom-baovao izay azon'ny zandary amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa nisy zazalahy kely roa lahy izay manodidina ny 13 taona eo no saika atao entam-barotra tamin'izany. Tao ny olona nirahana nitady mpividy, tao kosa ny olona nitondra ny entana. 3 lahy no lavo nandritra ny velam-pandrika izay natao tany amin'ny komina ambanivohitry ny Maromiandra distrika Toliara faharoa raha saika handeha hanambotra ny patron izay mpaniraka. Ny 4 kosa voasambotra teo amin'ny Filongoa Amorondriaka, komina Andrenivohitry ny Toliara voalohany, distrika ny Toliara voalohany izay mbola atao Andrimaso ao amin'ny tompom-paritra amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo izay patron mpampaniraka. Tsy nahazo ana fitarainana tamin'olona mihitsiny ny fahaverezan'ireto zaza satria fianakaviana akaiky ihany koa ireo zaza no entina ireo. Ka noho izany dia melomelo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny rehetra ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Zao dia resaka varotra olona indray no malaza any Atsimon'ny Nosy any izay tena tsy fantatra mazava tsara moa atao inona ireo zaza izay ho amidy ireo, ho vonoina ve sa ho entina any an-toeran-kafa. Izay no mbola manjavozavo amin'izao fotoana izao mahakasika an'ireto fahaverezana zaza izay naika ho amidy velona ireto. Manoloana izay moa dia manentana ny ray aman-dreny hatrany mba samy hanara-maso ny zanany fa tena efa mihitatra izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay amin'izao fotoana izao ary tsy vitany mangalatra taolampaty ihany izy ireo fa efa miditra amin'ny fangalarana olona velona izay ihany koa. Miandry sy manantena fatratrara araka izany ho an'ireo izay mpitandro ny filaminana izay mampandry fahalemana sy mba hampitony ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izay resaka fandriam-pahalemana izay fa tena mijaly ny vahoaka amin'izao noho ny afitsoka an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana lava izay misy etsiroa izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tomatavata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.